Isaia 40:24 matoky an Jehova mandrakizay fa Jehova tompo no vatolampy mandrakizay. Izany teny zany dia maneho amintsika fa matota fa vorosika androany dia teo ilay Jehova vatolampy mandrakizay izay niaro atsika, nipetrahantsika ary nitondra atsika tamin'izay lalana rehetra nalayntsika nandritry ny nemana. Koa aoka atoky azy tokoa amin'ny fotsika rehetra. Ary dia fifaliana koa no hiarabana anao amin'ity androany ity. Tavaraka indray isika amin'izao antsa fiderana izay anomezam-boninahitran'Andriamanitra izao. Tavaraka isika noho izany vatolampy mandrakizay izay nitokitsika izany ary niaro antsika tokoa. Ka dia ideratsika antsika mianakavy ary dia arahaba tonga soa amin'izao fandarana izao. Tsy adino maninona ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantranonao ho amintsika mianakavy izay tafaraka amin'ity androany ity. Androany ary zany dia hiaraka amina gropy anankiray tsika, gropy Eva. Hiaraka amin'izy ireo tsika hiderin'Andriamanitra ary hiaraka amin'izy ireo hanome voninahitran'Andriamanitra sy hanandratra ny anarany. Koa dia mangala toerana ary isika mianakavy fa tonga ny fotoana iraisana fosaina hidera an'Andriamanitra miaraka amin'ny gropy Eva. Ndao ary.
Paurina renisaina sai tuntulu tena tuni fiainana nambony nokatsara teo sambatra ianao azy alana tsara ny avizanana azonao atao no sambatrindray falaya sambarana omeny samaraina dia feno sy mandrakizay azy alana tsara ny avizanana azonao atao no sambatrindray falaya sambarana omeny samaraina dia feno sy mandrakizay oekeu reni tsatra hakaina sesosiane lue falan'olotsaina ratuka feno lotra reratsaina tafaotra oekeu re asaru reatre azalana tsara nyavizanana azonao atao no sambatrindray falaya sambarana omeny samaraina dia feno sy mandrakizay azalana tsara nyavizanansaina azonao atao no sambatrindray falaya sambarana omeny samaraina dia feno sy mandrakizay falaya sambarana omeny samaraina dia feno sy mandrakizay Salema va, il a fait
Ainona nome aina sy talenta marobe nariva namaraina dia ataoko reare Urirakyu Namiko efa fantatrao Tunukira no irakyu Oenura sitakao Ainona nome aina sy talenta marobe nariva namaraina dia ataoko reare Kafisarana hatrany no atolotro anao Nanambola eto an-tany tavao Jerusalema vao Ilay feno firana feno asambarana Fiderana isambaravarana Saorantsika ny groupe Evar, saorantsika Andriamanitra satria afaka niaraka tao anatin'ny tapany voalohany zay sika niaraka nidera sy nanome voninahitra azy ary amin'izao tapany manaraka zao zany aloha nidirisika amin'ny tapany faharoa dia efa mahazatra antsika ny mandray kely ny tenin'Andriamanitra andray faherezana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izay indray isika ka ao amin'ny Salamo fa 4:20 ny 4:4 ka hatramin'ny 7:7 no hangatahantsika sy hangalahantsika izany faherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Novakiko amin'ny anaran'i Jesosy izany salamo izany. Andriamanitra ny priaria mitsangana no hitra ary ny atokony lozabe mitady ny haiko ary tsy mba heveriny fa eo anatrehany ianao. Fa ianao Tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famiram-po sy fahamarinana. Todio aho ka amindrano omeo ny herinao ny mpanomponao ary vonjeo ny zanaky ny ankizy vavinao. Aneo famantarany hosoa aho mba ho hitan'izay mankahalahy ka ho menatra izy fa ianao Jehova no mamonjy sy mampiomba. Izay lay Salamo 4:4 ka hatramin'ny 7:20. Davida no nanao izany ary vavaka nataony zany fony izy nenjehan'ireo priaria, ireo fahavalony mirearia. Izany mihitsy mantsy mivavaka nataony eo amin'ny 7:20 Andriamanitra ny priaria mitsangana no hitra ary ny antokony lozabe mitady ny haiko ary tsy mba heverino fa eo anatrehany ianao. Zany hoe reto priaria reto fahavalo olon-dozabe izay manenjika ny Davida reto dia tsy mihevitra hoe eo anatrehan'Andriamanitra ny izy ireo, fantatr'Andriamanitra ny izy ireo, hitan'Andriamanitra ny izy ireo. Ka iza zany reto priaria reto? Iza amin'ny atokony olona nanodidina ny Davida ireo priaria reto izay mihevitra fa tsy eo anatrehany Andriamanitra? Any amin'ny Salamo 4:10 no mety hanazavana izany satria izao no lazain'ny Davida ao amin'ny Salamo 4:10 ka ny 9:3 voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa olona hafa firenena no mitsangana mely ahy ary olon-dozabe no mitady ny haiko tsy mihevitra n'Andriamanitra ho eo anatrehany izy. Izany hoe ilay priaria zany zay tsy mihevitra fa eo anatrehan'Andriamanitra, lay olon-dozabe zay tsy mihevitra n'Andriamanitra eo anatrehany dia tsy iza fa olona hafa firenena, olona ivelan'ny fianakaviana, ivelan'ny mpiray-tanindrazana. Ary indraindray dia tena mahazo antsika koa zany. Tsahoatsahoanao ny olona anankiray dia mitsangana ho fahavalontsika, tsahoatsahoany aho dia manenjika antsika ary indraindray ny soa zay ataontsika mihitsy aza, ny tsara zay hijoroantsika mihitsy aza no hanenjana antsika. Ka ny zangany Davida dia niteny tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra zany no mahazo ahy. Kanefa nivavaka izy nanao hoe fa ianao Tompo 5:20 dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famiram-po sy fahamarinana. Tena mahafinaritra ny fiarahan'i Davida tamin'ity Andriamanitra izay iankofany sy tompony ity. Efa fantatry Davida tsara ity Andriamanitra izay tompony ity fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra ary maharo-po sady be famiram-po. Izany dia Andriamanitra ka izao
io Andriamanitra zay tompony io dia fantany mihitsy ny maizy azy. Fantatra Davida ny maizy an'io Andriamanitra io, ny natiorany io Andriamanitra io fantatra Davida. Fa Andriamanitra tsy afaka hitsoaka na afaka hiala eo amin'ny fanahy anankiray izay mila vonjy na mitaraina mitady famonjena. Zany ny toetran'io Andriamanitra io. Ary fantatra Davida maromarina zany dia hoy izy Andriamanitra mpamindra fo sy miantra ianao, maharo-po sady be famindram-po. Dia 5:20 todio aho ka hamindra fo ary omeo ny herinao mpanomponao, vonjeo ny zanaky ny ankizy mavinao. Fantatra Davida fa manana hery hanafaka azy io Andriamanitra io. Tena manafaka azy, manana hery afaka hitodika hampandresa azy. 5:20 dia so mihitsy nytenen'i Davida fa afaka nataony rehefa tena nitoko tamin'Andriamanitra izy. Haneho famantarana ho soa mba ho hitan'izay mankahalay ka homenatra izy. Tena zany mihitsy nangataka mihitsy Davida satria fantany fa mamindra fo dia mba hamindrany fo izy. Fantany fa afaka mampandresy azy io Andriamanitra. Dia zao tsy ny salasara izy nangataka famantarana, ameo famantarana ny soa aoka mba hita soa Andriamanitra io. Dia tsy za ihany no hita an'izay soa ataonao zay fa ny fahavaloko ireo zay mankahalako ireo priere ahita zany. Dia voapirofo eo anatrehan'izy ireo fa eo anilako ianao Andriamanitra. Ary tsy hoe onilako ihany fa miara-miady amiko mihitsy hamely azy ireo. Izany ny afaka nataon'i Davida, fa afaka ny manam-pinoana fa mahatoky an'Andriamanitra. Ary fantany fa Andriamanitra koa dia mahatoky ka afaka manafaka azy. Ozy izy amin'ny famaranana an'ilay vavaka fa ianao Jehovah no mamonjy sy mampionona. Tsara loatra zany teny zany. Tena tsisy fisalasalana Davida fa Jehovah no mamonjy azy ary Jehovah no mampionona azy manoloana an'ireto priere sy reto olon-dozabe mitady ny ainy reto. Ka noho izany dia rariny loatra raha ampideran'Andriamanitra Davida. Noho izany toetran'Andriamanitra zany, toetra zay tsy afaka mihitsy ny hijery fotsiny na hitantakolaka manoloana ny fanahy anankiray miantso vonjy. Fa Andriamanitra mamaly ary Andriamanitra manome izay ilaina. Andao ry havana, na inona na inona lovanao zao, andao anao tahaka ny Davida, hindro amin'ny fotsika manontolo ary atoky an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra izy. Ary Andriamanitra maro-po sady be famindram-po ka afaka mampandresa anao satria tsy vita an'Andriamanitra ny mijery fotsiny anao satria tsy zany ny natiorany, tsy zany ny maizy azy fa tsy maintsy mamonjy ny fanahy iray azo bahoriana sy mitady vonjy aminy tokoa izy. Matoki ianao fa izany no Andriamanitsika ary matoki ianao fa tsy maintsy andresy hiaraka amin'ilay Andriamanitra be famindram-po sady be fiantrana ary maro-po sy be famindram-po. Dia ary hotoizantsika indray ny finderana an'izany Andriamanitra zany, noho izany toetrany zany hiarana amin'ny gropy eva. Ary ianao kosa dia ahery ao ampandrenesana zany satria mitoky amin'ilay Andriamanitra azo antoka. Dao ary.
fiaina taoko teny masonao ny fiainako minoreraka ny foko sy ny saiko ade mila famonjena viamina fantatrahoko izay nataoko teo i masonao ny fiainako minoreraka ny foko sy ny saiko ade mila famonjena viamina minoreraka ny foko sy ny saiko ilaiko reny vonjy viamina resinatra tokony fosisaina miameny fitiavana laifonao tsy mety mandany fahasoavanao vaovao isamaraina tsy akony milaza fizao tsy sahaza onaonaono tiavinao zay tuizao tsino naezavapona jesosio fadenao ona haono tiavinao zino namoao zay tuizao tsino naezavapona jesosio fadenao ona zay antonina kely akory mba hitiavanao hitseranao ny fofana ehanao nampijaliko tena ory ombelombyeny no ny amiko ireny onaonao tiavinao namoao zay tuizao tsino naezavapona jesosio fadenao ona tsino naezavapona jesosio fadenao ona haono tiavinao zino namoao zay tuizao tsino naezavapona
mety ho kivy ny fonao mandalo ihany izany fe izao no ataovy ando ty ny tompo ane anao vaovao isamaraina ny famidrampony izany no porofo lehibe ka aza mitaraina erezo izany ty saianao mihira hoe ny fahasoavany Jesosy no natoy izao ay ny fitiavany lehibe no notafinyay na dia tsy mendrika zaho dia fanoisay no sandriny tsy mampanompo intsony re fa ompiray lovaniny na dia ambaro fitsapany dia tsy ho kivy aho na ho fiakarana malamy dia ho mpandresy aho satria ny tompo lehibe no efa mitarika an'ity mandrapahatongako any entena vaovao mampairanao ao ho anao zay kivy ampo o mahereza mivavah ny olana rehetra voavahany avoko Jesosy no tompo tsy mandao vaovao isamaraina ny famidrampony izany no porofo lehibe ka aza mitaraina erezo izany ty saianao mihira hoe ny fahasoavany Jesosy no natoy izao ay ny fitahiny lehibe no notafiny ay na dia tsy mendrika zaho dia fanoisay no sandriny tsy mampanompo intsony re fa ompiray lovaniny na dia handaro fitsapany dia tsy ho kivy aho na ho fiakarana malamy dia ho mpandresy aho satria ny tompo lehibe no efa mitarika an'ity mandrapahatongako any entena vaovao satria ny tompo lehibe no efa mitarika an'ity mandrapahatongako any entena vaovao dia misaotra an'Andriamanitra indray sika ny amin'ity androany ity isaorantsika izy satria izy no miasa na tanteraka n'ity asantsika rehetra mba tonga ny fiderana azy koa ao am-pony tsirairay avy androany isaorantsika izy satria izy no nandamina ny programa rehetra tena hita amin'ny safotofoto mihitsy zao fiainantsika izao anie tena azakazadava ary tena naporitra antsika ny fiainana fa lay Andriamanitra dia mbola niasa mbola nanao ny fomba rehetra ahatonga antsika ho tafahoana tamin'ity androany ka dia isaorana ary diraina mandrakarivany anarana isaorana ihany koa ny groupe eva izay niaraka tamintsika niterin'Andriamanitra tamin'ity androany ity alohan'ny isarantsika ary dia anmendray teny amin'ny soratra masina zay mba ampaheranao sy entinao mamakivaky ny herinandro ka ao amin'ny Nahoma toko voalohany ka ny 17
no misy teny hoentina omenanao. Nahoma 1:7. Ny anaran'i Jesosy. Tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy. Averiko indray mandeha. Tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy. Dia zatra izy mialoka amin'i Jesosy, mialoka amin'Andriamanitra satria fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana izy tahaka ny nataon'i Davida resantsika teny am-piandohana. Ino zahay fa hery ianao amin'ity andro herinandro vao misokatra ity indray manana an'izany Andriamanitra fiarovana azo antoka sy fiarovana mafy izany, ary Andriamanitra mahalala n'izay mialoka aminy. Mahery zary fitsiro zany teny zany fa andresy ianao ka raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny heriny androany toy izao dia tafaraka eto indray isika ampifaliana amikaravona hidera ilay Andriamanitra fiarovana mafy sady Andriamanitra mahalala ireo mialoka aminy. Velomaro tompoko samy ho tain'Andriamanitra amin'ny heriny androany toy izao raha sitrapon'ny tompo.